taranja tennis ny farana omaly sy androany ny fiadinany tompondaika ny section Antananarivo renivohitra amin'izany taranja tennis izany izay naharitra volana maromaro moa no netim-boany ny faninanana satria nahatratra tany amin'ny 700 mahery tany ireo mpilalao tennis malagasy no niatrika ity faninanana ity. Mpandray anjara miisa 520 sy 700 mpilalao tennis eto Antananarivo renivohitra no nanatanteraka ny faninanana fiadinan'ny tompondaka nanomboka ny 5 mars teo ka ny farana androany voalohan'ny volana May teny amin'ny kianjan'ny Asito teny Akatso. Kleba 470 no nandray anjara tamin'ity faninanana ity. Ireo sokajy rehetra no nandray anjara tamin'izany faninanana izany. Araka ny nambaran'ny Ramatoa Mbolatina Ranaivo izay sekretera général ny section dia afapo izy ireo ary tratrany dingana no eritreretana. Raha hoanay eto amin'ny organisation ny section tennis Tanaville aloha zany dia afapo tanteraka satria totoza somatsara vita somatsara androany ny tao mpilalovanà section tao nisy ny ataoko hoe nampafalanay voalohany indrindra aloha zany dia natete aran'le ataoko hoe fiovana pitsopitsony tao anatin'ny règlement ohatra hoe ny 15 dia hoe lasa nisy par équipe 8 sy ny 10 dia tsy nanakana ny 15 sy ny ray aman-dreny ny intégré an'le izy zany dia tsy nanakana ny zareo milalao zany zay zavatra izay tsy blocage teo amin'ny zareo fa tody hatramin'ny farany daholo ny 10 avy eo ny nafinaritra koa dia nisy olona tia vonona manao an'le match amin'ny weekend vonona daholo ny olona tsisy hoe mitezitra tsisy hoe kamokamo fa le vonona daholo nanao an'le match avy eo ny tena nafinaritra anankiray nisy olona tany amin'ny 4e série tamin'ny toute catégorie lehilahy i monsieur André Mapana Augustin izay tany amin'ny 4e série izy ka izy ity moa zany tableau progressif hoe miakatra dia izy tonga tany amin'ny 1re série donc zavatra ohatrany hoe tiana ho mariana fotoan'le izy hoe nisy an'izay aty anatina tourna ohatrany tonga ny ahitana an'izay hoe évolution ny olona zay fa tsy voatery hoe ny ataoko hoe ny manam-pahaizana foana. Tamin'ny ankapobeny ary zany afaka milaza hoe zany ny section Tanaville fa nisy ny fivoarana ara-teknika ho an'ny mpilalao rehetra ny fiakaran'ny niveau zany. Justement zay aloha zany proof voalohany amin'ny fahitana organisateur hoe misy niveau les section misy niveau ny akizy koa ohatra hoe teo amin'le 8-10 mipresaka teo ihany misy betsaka akizy kely tsy mbola nanao double hatrainainany nanao double tamin'ity tsy blocage teo aminazy fa vao maika aran'le izy ataoko hoe mikolokolo ny esprit d'équipe ny zareo le izy donc tsy misy olana mihitsy raha niveau ataoko hoe efa mehenjana satria efa na any amin'ny vehivavy koa ary ny ahitana an'izany.